Efa natomboka androany ny fiainonan'ny Jeneraly Richard Ravalomanana, filohan'ny antenimiran-dolona teo aloha, raha ny vaovao azo avy amin'ny Ministeran'ny Fitsarana. Ny polisy mpanao famitsorana na ny officier de police judiciaire no miandraikitra ny fanaovana fanadihadiana azy amin'izao, raha ny vaovao voaray. Mbola manana hatramin'ny 5 andro moa ny OPJ hanao ny fanadihadiana ny Jeneraly Richard Ravalomanana no ny raharaha hanaovana famitsorana azy, fikasana anankorotam-panjakana na atteinte à la sûreté de l'État. Mbola voatazona amin'ny toerana manokana moa ity filohan'ny antenimiran-dolona teo aloha ity amin'izao, raha ny vaovao avy amin'ny Ministeran'ny Fitsarana ihany. Mahakasika ny fiampangana momba ny firaisana tsokombakomba tamin'ny famonoana olona an-tsitrapo, firaisana tsokombakomba tamin'ny fanararaotana ka nahatonga ratra, fisandohana andraikitra ary fanohitohinana ny filaminam-bahoaka izay anatin'ny vesatra iampanganan'ny Jeneraly Richard Ravalomanana raha ny fanambarana navoakan'ny Ministeran'ny Fitsarana omaly. Mifototra amin'ireo porofo sy vaovao efa eo am-pelatana ny manam-pahefana moa ireo loha-mpiampangana azy ireo ary mbola mety hivoatra araka ny fivoarany raharaha sy ny fanapa-kevitra raisy ny Fitsarana ho ny Ministeran'ny Fitsarana. Nanamafy izy ireo fa ivelan'ny fanatanterahany Jeneraly Richard Ravalomanana ny asa aman'andraikiny no nanaova andreo fandikan-dalàna voalaza ireo ka antony ara-lalàna kampeny mifeny vahoaka. Rehefa totosa moa ny fanadihadiana tanterahany sampan-draramisahana ny raharaha eloka behivavy dia alefa any amin'ny fampanohavana ny antso-taratasy mahakasika ny Jeneraly Richard Ravalomanana ho ny Ministeran'ny Fitsarana. Ny fampanohavana kosa no andray ny fanapa-kevitra farany mahakasika n'ity raharaha ity. Nanamafy ihany koa ny Ministeran'ny Fitsarana fa tsy misy olona mbola lalàna fa hiara ny fahefan'ny Fitsarana hatrany ny olona na iza na inona andraikitra ny raisiny teo aloha. Sampany teo an-tantara aloha hoe betsaka izay hoe olona natsona noho ny hoe atteinte à la sûreté intérieure de l'État zay fa tena mbola tsisy namala zany ary lay olombelona hoe officier supérieur mahalala zany hoe état de droit zany tsisy ratsy nataony apanatsona mbola lizy mbola tsisy fanemelohana mbola tsisy ninina hoe tonga de fa tsika ny miteny ohatr'izay fa teo moa izy nangingina kely ny raharaha Ravatomanga mamonena Ravatomanga tsarosia nisy ilay fandarana manokana nataony de hoe olona madio aho. Ny anankiray ihany koa lay mbola karohana amin'izao fotoana izao andre matonaina andre tsitohaina hoe vonona aho ny an'olotra ny taratasy. De zay le teneniko atsika teo hoe misy fotoana rehefa amin'ny zavatra tahaka izao andre mato Constant Ravelson very le olon-tsotra zany manaraka an'le vaovao hoe inona miampy ny Facebook koa moa de very any olom-pirenena hoe zavatra ohatra zao miteny ny mpanao politika, miteny ny olom-boafidy, miteny ny olom-boatendry, miaro tena ny voantso te anontany kely any hoe inona ny toetra zany iatrehana ny toetra raha za moa tsy teny miotakotako zao fa miovaova isan'ora isan'andro ny misy eto tanàna de mafanina ihany teny ohatra ny karazana teny fitaratra teto amintsika teto foana no hoe tsinjodia ka ny mitsinjony dianao voalohany indrindra dia le tanjona voafaritra ny tanjona voafaritra ny présidentan'ny fanavozana ny République an'i Madagasikara aloha hatreto vonikadona teo izy dia ny hoe refondation teny prantsaina dia toiziny amin'ny hoe fanavozana ny République an'i Madagasikara ka iny mihitsy tokony fitaratra ny heverin'ny fahalalana izorana tamin'izay dia le fikonan-doha pirenena ka zay ny fitaratra hitarafatsika ny zavatra rehetrarehetra eto fa ny veritsika raha ohatra hoe andeha amin'ny atsipiriany kely hoe Général Bomba milaza ny hamoy hatramin'ny ainy ny sinsisa zany hoe tsy ohatrany hoe ampikambin-javatra hoe zany tsy hoe ampikambin-javatra fa ny fomba hatakaratsika an'lizy dia any amin'le resaka foana hoe aiza ao anatin'le fanavozana ny République zany zay ary raha ny amin'le fiheveran'ny zareo nandray ny fahefana itolànan'lizy dia atao raharaha-bahoaka mety votovotoatiny mety ho fandehan'ny fizotrany zany zay io zany zao ny ataontsika hoe fandebiasan'ny mpaneho hevitra teo Rabelandry fa angambany ataontsika hoe eny misy antso favonina aloha de raitsika izy de recentretsika kely izy ndao ary efa teo fa miverina de zaho manao fanamarina zaho aloha namana vahiny mbola tsy nafantatra mihitsy hoe ity firenena ray tony azy tabla be ny politika aminazy patika ambony ambany ny rafitra politika sy ny fitantanana sy ny fitantanana politika ao aminazy eo nefa maro sy be ny toekarenany fa ny fantako rehefa mipatitaka ambony ambany fitantanana politika io anisan'izany Madagasikara vokatry ny rafitra itondrany ny firenena dia mipatitaka ambony ambany
any ihany koa toekarenany mikoatra anankiray ianareo fanalamanga io conseil d'administration manendry ny DG fa rehefa mipatikatra ny politika tamin'ny 2009 fa tonga dia andravandranala conseil d'administration dia nitendrena avy any amin'ny ministère le DG sady lasa DG sady DG no administrateur potika atao le fanalamanga niverina stable andray izy ranomboka 2015 angambany rehefa niverina le conseil d'administration dia izy nanendry ny DG fa izao ndray mipatikaka ny politika tonga dia nalany maina fotsiny tao ndray le DG dia tsy fantanindray izy olona napetrapetrany ao ndray dia asa ndray anahoana indray nefa rahan'le société dia potika ngely économie raha vao tsy stable amin'ny politika tomboka izay no fahazahoako azy dia ozy ianao ihany teny eto Madagasikara efa manjaky ny parti politique tsy Madagasikara ihany fa ny tany manao état unitaire ary misy régime présidentiel na semi présidentiel no voan'io fa ny tany état fédéral ary mampiasa ny régime pure simple parlementaire raha be indrindra anankitelo ny any États-Unis moa fa iny efa nazy manokana mihitsy ny aro fotsiny anazy fa jereo nge ny afrikanina rehetrarehetra voany daholo ka satria miazakazaka samy tedy tao dia zao ary le parti politique tsy hitanao raha tsy efa mipapaka ambony ambany le firenena nakaiza zao zany parti politika manjaky zany na tsy nitondran'ny ngaradiolona teo iny tsy hitanao angezy fa zao amizay mipakitaka le firenena iny daholo izy miazakazaka daholo izy rehetrarehetra dia zao zany eto dia efa manao conseil raha tianareo foanana io parti politique zavotany io nanao état unitaire nareo nanao état fédéral nareo ataovy pure simple parlementaire io fa tsy mety atoko politique motra anankitelo io anareo satria rehefa tsy manana assemblée tsy manana député anao dia ravany zany ianao ary anisany tsy mampandeha tokoa ny famelana ny indépendant irotsaka any amin'ny sombavam-bahoaka saotra tompo dia tena misaotra ny le rahalahy teo marina daholo angeny zavatra voalazanao teo fa izany reto za tsy miteny hoe ataovy état unitaire na ataovy état fédéral fa metraka an'le processus fotsiny metraka an'le zotrako ary tsika eto tsy afaka hiteny hoe ataovy an'izao na ataovy an'izao fa hevitra daholo moa zany zay tsisy maharatsy azy fa ny esprit zany hoe ny fotom-pisainana hitondrana an'le concertation nationale ange hoe zay tapaky ny rehetrarehetra zay tapaky ny be sy maro satria farafahabetsany tokony nisy karazana proposition ana constitution roa na telo tsy maninona nge zany dia zay lany olona eo lany fa ny tiako anamariana kely fotsiny tena marina ihany tokoa zany tsika izao nge anatina ataontsika hoe tena fisavoritahana ara-politika novoleny satria ny olana teto dia resaka sosialy ozy asy ekonomika ka mila mitandrina ihany tsika am'le hoe anongana prime ministre andravany zao ary tsy fotoana koa zao aloha fangalana bahana ara-politika za dia manameloka tanteraka an'izay mihitsy raha misy karazan'olona zany anatina fotoanam-panjakana na anatin'ny na institution zany tady anararaotra an'izany ataontsika hoe ty moa zany ataontsika hoe fotoana anankiray afahantsika manangana zavatra vaovao ka ampitodika zany any amin'ny tena ny tena tsy mety kose ary tiako tenenina fotsiny ary mariako fa fantatro loatra amin'ny prime ministre amin'izao fotoana io dia tsy mamanana izy sady tsy mpanao politika moa tsy manana ambition politique dika zany tsy hitako hoe sao de diso adversaire tsika verina amin'le tenin'ny pasteur zaka hoe asy vitsika mainty sy mivitsika mena ho anaty tavangy anankiray petraka tsara rehefa tsy mihitsy n'io tavangy io fa rehefa misy olona avy aty avela manotsana an'io fanaiky tso ary famono tandremy fa sao de diso adversaire zay topoko antso raha mbola misy antsao dia ampiditsika hatrany fa mirosiana ao anatin'le teo anatin'le izy ianao fa nanipika any aloha hoe ny anjara toerana sy ny asy mandraikitra hoe miavaka tsara ve zany zao le efa misy antso raitsika aloha izy ary raisinana aloha miaraba tompoka salama aloha rabatsilo tombolano ny fotony nataotsika za manokana situation misy zany sy mampiray natao efa za tonga dia fa état unitaire aminany eto fa décentralisé ny fafapary lany eto zany federalisme zany L'Andremanitra pratika dia ray aza mitady zay mampisaraka fa mbosaraka tena samihafa mitety amin'ny plastika momba situation misy raha mbola mifampitoraka tsy fadetynesa tonga ortorina ongana raha fitsika tsy mifidy zay zay tanao politika ny legalize azy nefa izy tika rehetrarehetra zany tompona ndraiky karaha vao zay mitondratsika ni tsy kristianina mihitsy mifampitenena mbotsika tsy nanao any tapaka avy any aminao iny ny azy zany ny heviny hoe tena tsy akanandranandrana afo zany fa aloha le état unitaire décentralisé no mety amintsika io fa fofon'Andriamanitra nosy Madagasikara zao le heviny anankiray mety zany ka mety zany fa araky ny teniky tao ny foto-kevitra nge dia zao hoe
aleo ny olona aleo ny vahoaka no anapake fa hevitra daholo nge zany fa rehefa ny anatin'ny concertation nationale lany tsika misehatra misy atsika manolotra hoe zao ara ny tombon'ny unitaire zao ny tombon'ny fédéralisme satria za manana ny teny koa amin'io fa io amiko ny sady miresaka système tsika miresaka olombelona zay foana nge ny zavatra rehetrarehetra na tsara takininna na système rehefa ratsy ny olombelona apetraka amin'ny le toerana tokony ampiodina le système tsy mandeha io na tsara takininna na ny olombelona ka rehefa araky ny tenin'ny Lazare Zaverso efa rafitra efa maty io tsy mandeha io zany reo anankiroa reo zany tsy afaka mandeha rery mihitsy fa tsy maintsy miaraka foana fa tia fanamarinana kely fotsiny ianao ohatra nisy fanontaniana letikana le hoe miavaka tsara ve sa mahona le fifamenoana ny FFKM sy le ministère d'État ao anatin'ny ty resaka concertation eo ma tsy mampirorosaina ny olona koa hoe ahoana tsara ny tena pena appui logistique ihany ny ataon'ny fanjakana ny FFKM inona tsara nisy fantarina voalohan'le mpiantso teo moa zany ao mba hijoritsy anao an'le hoe kabarinana fotsiny ny FFKM fa mba tena ho afana tena iny tena apetraka tsara mazava ny fitondran-draharaha zany ny tompon-draharaha zany de mifanjakana fa ny antoka kosa ny le arofanina teo dia zay ny anjaran'ny FFKM ary tena mipetraka amin'izay zany autorité morale azy fa zao kosa tsy vitan'ireo hoe ny FFKM sy ny fanjakana rery io fa ny FFKM zany miaraka amin'ireo le ataontsika hoe ndray aman-dreny ara-draza na ny organisation société civile ny syndicat raha ohatra ka zay hipetraka any izy anao an'izay arofaniny zay fa eo kosa aloha de tsy maintsy misafidy ianao hoe na ianao mpandray tsara na ianao mpikarakara na ianao anao arofanina fa sady tsalasa hoe anao arofanina ianao nanao anary tiako mariana kely fotsiny zany rassurenany rehetrarehetra de zao hoe iny am'izao mieritreritsika raha ohatra ka manana an'izay le fahefana manao zay de anao digitalisation ny collecte rehetra zany hoe fanangonana ny zavatra avoakany hatrany fokotany dia ho digitaliseny zany tikan'izay hoe ny zavatra rehetrarehetra tapaka any fokotany any amin'ny amanarivony any toka misy fokotany zay voafidy zany fa tokony anaovana an'le fakakevitra de tokony androany mivoaka vanila izy tokony androany any de fa azo le hevitra inona dikan'izay mba tsy ho very le zavatra navoakan'le olona tany zany azo antoka zany fa azo ny olona consultena amin'ny site web amin'ny plateforme zay atsangan'ny ministère ny d'État zany amin'ny chargé de information près de ny république ny information rehetrarehetra ary azo ny olona consultena ary tsy mbola vitan'izany keo ary fa misy olona ohatra hoe tsy tany amin'le toerana izy ohatra hoe tala amin'ny diaspora afaka mandray anjara mihitsy isaky ny tematika tafiditra ao anatin'le système zany de azo angonina daholo ny hevitry ny rehetrarehetra de rehefa aveo iny ny compilena avondrona zany de iny ny angalana n'le hevitra rehetrarehetra hodiniana any amin'ny région hodiniana aty amin'ny lafiny national zany hoe solitena am'izay moa zany mandeha am'ireo fa mba tsy avery satria zay foana mantsy ny olana hoe ny zavatra lalaina tany ambany tany de averiny any amin'ny commune de ny amin'ny commune vahiny any amin'ny district de de varany le hevitr'olona tany ambany tany tsisy tonga aty ambony fa manjavona de dika zay zany rassurena ny olona tazomina ary everina hoe nanana base de données mazava tsara mihitsy zany reny information avy any ambany reny za mbola manana eo folo minitra tsika Arabe Landry amin'ny akapobe itsika io zany zao satria efa misy any zany karazana hoe zavatra mandeha ny anivon'ny faritra mikasika an'io le hoe karazana savaranonando inona le atao anatin'io satria mety inona le atao zany ao anatin'le hoe karazana anatin'ny approche mihitsy le izy ao anatin'le approche mihitsy satria rehefa misy zavatra ataonao any fianaratsozo tsika miteny zao anomboka fianaratsorery efa misy reny zany ahitanao hoe ny hoe ahoana zany ny zavatra mety ho sakana inona zavatra tokony ho vaina raha miteny frantsay zany izy hoe manao simulation tena zay mihitsy tsy misy manko mihevitra sao de efa ive zany tsy tena izy iny fa hitanao hoe fa na izany koa rehefa hitanao sady hoe manahoana zany ny tendance ny hevitry ny olona ny amin'ireny zavatra reny atsaranao an'le hoe raha zavatra ohatr'izao natao zany mety tena hivoaka ve ny hevitr'olona satria misy toerana net tsy m'intéressé azy koa re ohatra Tarinarivo zao nge zao bon tena na Tarinarivo zany de hoe ahoana zany ny amahana an'ity olana da embouteillage sy ny resaka délestation aty fa raha ny any amin'ny faritra misy ranomasina de ny azo ny jony tena
mahamay azy sy ny hoe ny ahoana ny itrandrahana ny zavatra ambanin'ny tany eo de fampifezany ohatra zany teneko zao fa tsy zay rery ny zavatra diniana fa be dehibe ny zavatra maro lafy a tsy maintsy jerena ny fotony ary zay mahatonga nitsindrisy hoe tsy ataoko tontona ka maimaika satria akinany firenena sy noavin'ireo zanakitsika ireo rapitsimitsy angely izy ialana amin'ny zavatra rehetrarehetra kritiketsika isan'andro resaka fanaovana politika gouvernance politique tsy teo inona ny tokony atao samy mpanao politika ho idinika kanefa koa manana ny heviny ny olona tsotra amin'ny fahitana ny fanaovana politika eto Madagasikara de reny hevitra reny no avondrona de reny no avadika karazana lalàna avadika fampifehezana mba tsaratsara koa zany tsakilany koa misy ataontsika hoe karazana mety sectoriel ve ny lazana le satria teo andivo ministèren'ny artisanat sy ny tourisme zao de fa nanao koa izy nanao tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina ho an'ny lafiny asa tanana natao teretsy-pasan'ny malo tetsy ny amin'ny setry ny fizahantany ahoana indray no andikanany reny zany zao karazana inona nanao koa zao ohatra ny hoe ny fanabeazana le teria ivato tery nisy ihany koa ny sehatra hafa fa mba dinidinika ny kristianina moa zany nanao ny azo metika ireny zany zao inona karazana fanomanany reny satria déjà nge hita au niveau n'ireny sectoriel reny hoe manahoana zany le satria raha ny tena tokony misy ane tokony hanao diagnostika tanteraka tokoa zany sectoriellement ny gouvernement rehetrarehetra ny département ministériel le ahitana hoe inona ny zavatra tena tsy mety ato fa rehefa aveo reny ho taratra avary amin'ny avy amin'ny ataontsika hoe ny fanatsikerana ataon'olona ry satria tsy maintsy zay foana moa mengy amina tsikera ny zavatra atao a de mijery ny vahaolana de mijery hoe inona no atao ary ahoana ny ahafahana mametraka rafitra zany a apatsara sy apatonga n'iny a ho lasa tena hoe iaina ny eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy hoe akory alailaina fotsiny le hevitr'olona de adalaina le olona de aveo tsy raharaina le izy fa nefa ihany koa nefany a tsy maintsy jerena hoe iza ny tena be mpangataka ao anatin'le hevitra fa tsisy hoe tia arina raha olona ray kosa ve nefa misy olona arivo mangataka an'le izy de kanefa tsy azonao arina le hevitra olona ray fa mety ahoana ara sao de mety manana ny lanjany kokoa le an'le ray noho le arivo zany rehetrarehetra zany a de efa zay le manaovana hoe digitalisation hoe ahitana hoe ohatr'zao ny hevitra nyvoaka tary ohatr'zao ny olona safidy an'iny ohatr'zao ny olona nitaka an'iny mba ahitanao le tendance zany atao io zany misy atao le hoe dashboard le tableau de bord zany afahanao mahita amin'ny ankapobeny hoe tamy ohatr'zao zavatra mitranga de rehefa aveo ny avondrona zany satria lasa amin'ny commune indray iny de ve ny commune indray miakatra any amin'ny district de ny district indray miakatra any amin'ny région fa mediovina zany le izy atsaraina de rehefa aveo iny ny diniana ty amin'ny lafiny national masaka tsara fa mandray an'le hevitra rehetrarehetra va ny fotony ie de tsy hainoko ilany ko de ny olona zany zao inona moa zany zao ny tena anaovana an'le mahakasika an'izy andray iny satria le sahan'ny prime ministre tao misy vo teo amin'ny toerana nomboka tamin'ny faharoapolo volana octobre zany de hoe manolotsika audit mandeha ny IGE ny cour des comptes any rehetrarehetra any anampy amin'inona anampy manao ny tiantsy ty ho raisitsika izy aloha ndawary miaraba miaraba tompoko ndawary miaraba ny vahiny de miaraba nareo amin'ny tompoko rehetrarehetra miaraba tompoko kasy rehetra voalohany tiako ambany aloha de hoe ny fanendrena olona aloha zany ano na tamin'ny fanombohany ny taorinantolona de tena hoe tokony atao aloha le fanendrena satria tena le fanarenana le firenena mihitsy ny tena hoe amaheritreto aloha zany ny tena mainty atao koa moa zany efa vita izy de zao mba hevitra manaraka le hoe sy andava le sy reo institution reo ihany tokony tonga de tolona aloha le olona ina aloha fa ny ACC tokony ny olon'ny fanapozana mihitsy zany tokony solo am'ireo ACC reo ohatr'izay koa ny CENI sy lona tanteraka mihitsy fa de atao pasena hoe an'olona anankiray tsinotsindonao satria tena lehibe le olona vaovao zany mpanavona no tokony apetaka ny gouvernement moa zany efa reo mohita fa misy any koa mbola tsy hoe araky ny fitapiara araky ny eritreritry ny hoe fanavozana fa hoe mbola ao ihany le olona azony tonga teo aloha donc zany da tena izy tony hoe zany raha ohatra tsy ana analany anajana leo hoe fanoloana zany tena mahatao zany na de zany any hoe fanoloana olona any amin'ny sasany hoe famesinandreo olona tsy naloam-bahoaka zay ny tsy mety fa hoe tena hoe le falavozana manarak'izay indray a nisaka le jirama zany mbola verina ihany iny mbola manahirana ary tokony atao izy mbola hoe maimaika zany hoe tena le jirama
io zany mba jerena mifanarana mpahafaitana an'le vahoaka mihitsy maro mbola ao anaty fakapahan-jiry sy ny rehetra zany ohatrohatr'izay zao valy mbola mitratra ny fanapahana ka mba tia mapetraka zany de hoe rehefa fanambarana sy fanavozana natao de tena avozy tanteraka rehefa tena mba lololona ihany zay zany mba nan'ireo zany raha mbola reo olona teo zany mbola ao tanàna maromaro any amin'ny ministère any satria mbola mandinga le fanavozana zay de miraha sotoko de hotratany tomba vola de raha ohatra fitaovavenana miantso amin'ny apitsinay soratoko eny e maneo ihany anatin'le fa ny fotoanantsika efa mivitra be iarabe landry fa ndresana teo moa zany hoe audit inona hoe maneo amin'ny 3 mois eo ny eritreretinaovana lisy anampy amin'inona lisy mbola misy fandraisina amin'ity concertation zay ho andeha tivy zany sa hoe anampy any anatin'le modernisation ana hita le point numéro 2 zany anatin'le ataontsika hoe fomba fijery eo anatin'le PGE satria modernisation des états zany miady amina corruption zany de manafaingana asy zany de rehefa misy an'izay resaka audit zay de tsy maintsy fihiteo hoe aiza raha le misy lavaka ary tsy maintsy fahaizina ny olona zay nahitana hoe zavatra tsy mety tsy manjavonjavona fa tsy maintsy mandeha tsikelikely tsika mandeha tsikelikely tsika satria séquentiel le processus ary verika aloha fa za rehefa mitazany aty ivelany marina aloha fa voaray roa volana 3 volana amitiry zareo ny teo de rehefa itsara olona ma tsy manao évaluation de tsy maintsy jerena amina drafitra zay petraka hoe ty ny zavatra andrasana aminy de za mahita hoe mandroso zareo misy tokoa mety ministère mety tavozavotsy tena misy zany fa amin'ny ankapobeny kosa aloha le gouvernement tena hitako hoe tena miezaka manao hoe ary mikipy fotsiny kosa amin'ny maso raha ohatra hoe ilaza fa hoe tsy manao satria zay indray de rehefa resaka fomba fijery hafa satria raha miresaka teo zao le ranga teo za zao taloha adiny 3 ao zany afaka miasa ny ampiasana tamin'ny asa fa zaho aty tena afaka miasa tontolo ny andro mihitsy tsy fantarao ny any amin'ny sasany any ary ny rano tena mba samany efa taona zay tsy nanana rano tao an-trano fa vao maly sa fa komaly feno ny cuvako tany ambony tafotranoko amiko zany amin'ny maha-olotsotra de faly ary mitoraka voninkazo ny mpitondra fa misy zavatra koa nefa tsy vita andrano fa zay tsika mila mba micomprendre mila manana fatokisana ny zareo tsika fa amiko kosa aloha rehefa mita hoe misy ministère tena tsy mandeha de tsara ihany kosa aloha solona le ministra fa tsy hoe koa ny gouvernement tanoravana fa animba zavatra satria naminao me fotsiny areta diotsika takitika 2 volana le olona raha volana ngelany amin'ny resaka nomination sy resaka pitsipitsin'oatra zany de zany ve ny andanitsika fotoana amin'le tsika namako te hitodika amin'ny namako ara-politika azo atao foana fampiresaka ry rahalahy sy anabavy apetraka ny espace de dialogue de jerena hoe ahoana zany ny sehatra fa io zao fa nitsangana le conseil na inona moa ty be dehibe igny efa zavatra natsaka tamin'ny herinandro iny mahakasika nyty resaka re fondation ty de reny zavatra reny ny tsaratsara itsika zany fa tsy andravan'ny efa alohatsika satria io zao nafa tsika miodina aloha fa raha sanatria tsika manao fonety de eo indray tsika menakavy mora irodana indray dizandray no zera dizandray no solo la ny andro eto tsika fa ndao anangana misy hoe conseil des sages efa tafatsakany izay fa tsy fantatro daholo moa izy any ao anatin'izany rehetrarehetra zany sorana be dehibe no rabelandry fa ny teny farany tsy maintsy apetraka zany satria hitako tia nipika sy anindry tsara mihitsy ianao zany mikasika an'le processus na concertation sy le hoe participation citoyenne tsy aiko raha mbola misy fanampiny mba ho tianao amaranana ny fandaratsika ny farany de zao hoe samitsika zany mieritreritra aoka tsy ho lasa olantsika faloatsika ho vaolana zay foana ny veriko isanandro hoe ninonina fanapahakevitra raisina amin'ity fanjakana ity na anatintsika na velantsika na manohatra le manohatra moa tsy nidika le manohatra de tsy tia an'le fanaovana le fanovana moa zany nidikany zay ny nidikany fanoherana amin'ity indray mitoraka ity fa amiko zany atsika malagasy rehetrarehetra izy ty ka andao mba atao zay ampomiazana izy ty fa tsy ho lany andro ifanonganongana sy ifamingamingana eto tsika menakavy andao ifandray tanana de andao ifanome teny de aloha tsy ifamitaka zay koa ny tena zavatra anankiray satria ndraindray diso fahavalontsika de le namantsika tokony hampandrosoantsika indray lasa finganitsika de tsy mety zany